amin'ny fifaliana lehibe indray no ansosoana tokatantsika ny amin'ny jinetia tonga ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny youtube Yahushua TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahushua TV Yahushua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay ny chinois zany dia Yahushua TV chinois reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahushua TV malagasy afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo avetantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Dadamariava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika saotra betsaka Dadamariny amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao fametrahana ny voninahitranao taio izao teny izao Dadamara Yayava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny Jesy ambarako setra teny hozaraina amin'ny tsirairy avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao saotra betsaka Dadamara Yayava amin'ny anaranao Yahushua naovana an'izany teny rehetra zany amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambasadorany Yahushua Eliana mandroso tokatantsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka mety izy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona ho sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany dia ilazana antsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita n'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98 ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany zay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia zany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany afaka manota aty izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra ino ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra manerak'olona anao ratsy ange dikan'izany tena Andriamanitra vendrana be sa metsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipinyny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amelo zay de tsy teny hoe tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavan'ely azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy gendarme iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria maniraka olona anao ratsy hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady mazava be ny teny ely hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny premier ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny premier ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina no le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny premier ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga sainao melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa hoe ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany nidikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny ten'Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novinovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo ny lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray dia miverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany amina fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyilay Andriamanitra marina fa za moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia nimelohan'ny olona ary nandeha hovonora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa izy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoko hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia hoe tsisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy io tsisy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana reo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana reo ny zavatra rehetrarehetra zay. Reo jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aiza ireny, tsy nisy nanamerika anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manamerika anao. Zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe za koa tsy manamerika anao. Ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zavatra niaonanao tamiko zao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny divolo miteny hoe mahazo manota, fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany, manao koa izy ilay miaraka aminao. Zay izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha itsa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona 1. Dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona 1:1. Ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona 1:1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io mitazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no miteny hoe mahazo manota ka moa fa raha tsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Jehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Jehosoa. izay toriana ambasadorina Jehosoa Zadia Haelia. Jehosoa no dirany tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Jehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Jehosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Jehosoa izay nitoriana ambasadorina Jehosoa Zadia Haelia irery ihany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Jehosoa Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Jehosoa. Kutungava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana, satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa, satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao. Fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika le fandeha le teny azy. Inakena tonga ny Jona ny teny an'io. Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io.
zay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny, satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'i Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga ty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha dia hoy ilay pisoloky masonareo hoe mpanotonareo, pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika miko anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra nke fa miko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe zay teny izay, ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa tsika kely teny hitina kely any tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33 ohatsy rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35 Matthieu 24:35 ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy le teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe le teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanotonareo ka tsy maintsy manotonareo ka dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy jona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana ianao te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no tenao ratsy any dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur tena tsy mafy zany. Raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay tsy hoe verina rehefa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tonga tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko fazana azy Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky miaraka aminareo sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa zay madio tanteraka, hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetrika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany.
ao am' Jesosy tsy misy andro zany afaka mifahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko 7 fa tsy najanony teo fa notohizany ry am' toko 7 amin'izay. Zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny andininy ao amin'ny toko 7 dia ao amin'ny andininy 4 amin'izay no jerevantsika. Andininy 4. Jaona voalohany toko 7 andininy 4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Eosua zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Eosua ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka mifahotana. Andininy 5. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Eosua dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarika hatramin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga ao amin'ny Eosua nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loky ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy enga aminay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normalina maheno any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino eko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io Eosua io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko 7 andininy 9. Daoarany. Andininy 7 atsamo vakitsika. Aloha andininy 9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Eosua manala ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Eosua amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendra mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Lao avaketsika indray ny teniny. Andininy 7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalina ilay Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Eosua tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesosy. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisy loky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy nitrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Eosua izy. Fa nitazomy ny teny Eosua hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona ozy izy
satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena ntsindriana fandroany, tsy mahay manota izy fa manina hoany satria nateraka Andriamanitra. Izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devolo io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devolo ny rainy. Soratra Masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra Masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihany voavonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:20 Jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona, nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsisy satria tena ny teny mihitsymihitsiny teny fa naporofona manaraka mbola Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devolo kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devolo ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devolo ny dikan'izay zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devolo io Jesosy anao Jésus jizasinao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ahoana io teny io nampianaranareo dao zao toy zao lasa mpanota ahoana pozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao ho tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy velantsika any zany rehetra zany. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojena Yayaba sy Aotra. Izay toriana ambasadorina Aotra Zadia Elia. Yaotra dia raina tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza mihafa faro. Ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Zadia Elia Ireriany. volana maro zao avy zao ary tena fety be manedriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayaba sy Aotra. Kutungava taola ra yarapety amin'ny faefatra ny volana Martsa ho avy zao. Azadino
mahita lozaka ambeny de dala mandrosika voe toetsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy de afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako de afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny esy Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moa manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo Jesosy de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy de hoe tena devolona nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo ny teny demolony ny tazominareo izay koa mine tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampiarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aza atao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io no tena sakafony zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo andininy 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota de mifona androany de mamerina rapitso mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo de cercle vicieux verina eo foana io ianao mihitsy zany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Hosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka anao rehefa maka ty de avitra anao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raraha kosa ianao ary tsy vakino anao tya de zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Aotrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina nge ty ao anatin'ny baiboly nareo nge ty daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io de ny aoriana zay teny ny famindram-po zay ohatra nataony Hosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Hosoa anao de afaka zay le tena izy zay de ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany de fahavalon'io Andriamanitra marina io ary mimana ianao amin'ny fandorana anao ary mimana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny famalina tsy misy zany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany andron'ny fahamalina zao efa tapitra treo ny andron'ny fanginana andron'ny fahamalina zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe mialamaina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manina tsisy an'zany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrany raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny herin'ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana nyverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'le atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa nge ny tompony lanitra io ka tsy anao nitsotsotso makany efa ny teny izy fa
masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy mety masina tahaka. Zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko tanteraka ianareo. Zay aleo zay ny amarana antsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ianareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Jesosy baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dikany tanteraka ao amin'ny teny anglisy hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany ny eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Jesosy ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany. Donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jevantsika Hébreu tsy le mainka fanirany Jesosy zay manaty. Zay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika amin'noko amin'ny 9:12 zany dia hatrary amin'ny 9:5 zany ty. 9:12. 16:17. Lo vakitsika amin'noko amin'ny 9:11. Hébreu 9. Amin'noko amin'ny 9:12. Fa Jesosy kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Jesosy kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'omy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavelom-batotra mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Jesosy zay nanatitra ny tenany tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalany fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Jesosy. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rano. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay teny hoe aza manota intsony ny anarany Jesosy no anarany. Zao toriany Elias. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Jesosy ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony izay. Ary Jesosy rerina vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Jesosy rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsy intsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala atao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita minovam-palitao fotsiny eo ary Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minovam-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Jesosy hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Jesosy ary andao hiaraka amin'ny Elias ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Elias zany. Mpamonjy zany. Ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Elias. Zay koa ny asany atao hoe Elias mandrava ny Andriamanitra tsy izy.
mirary so antsika rehetra ho faly nandrea izany teny zany. Miala amin'ny Jesosy sy Jesoa, miala amin'ny Jesosy Jizasy, mahitsy be ny teniny ely ahy. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetra ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny ely nareo dia mipetra ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany. Tsisy nataony iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe be famindram-ponga io hoe. Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka nomeny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetra rehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetra rehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zala reo. Tonga ny fanampiten'ny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahava. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahava zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahava, saotra betsaka azy tsika amin'izay teny mena zay, ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ary vavakantsika. Saotra betsaka dadamala Yahava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahava. Mamalia vavaka ianao, voninahitra anao mandrakizay, arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraso tsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.